fiangonana MTM dia tsy hoe fiangonana miorina ny an-dranomasina fa miorina eto amin'ity firenena ity ary dia manana didy ihany koa izy hitondram-bavaka ny amin'ity resaka aretina ratsy izay mandalo eto amin'izao tontolo izao ty ary ny rarina dia hoe mba tsy tonga eto Madagasikara izany aretina coronavirus izany fa kosana izany ary ny fiangonana dia manentana ny kristianina manentana ny vahoaka malagasy masamy ifanometanana andray andraikitra hiadivana sy isorohana mba tsy isiny zany arety mandringana zany ho avy eto amin'ity firenentsika ity marina dia marina tokoa zany ny resaka hoe tondradrano dibodrano ny faritra raha tsy laza fa tsy ny faritra tamin'ny teo aloha zany dia ny faritra loatra mangoro izay anisan'ny tena vomafy dia nandray anjara tamin'io ny fiangonana satria nandray ny traboina ny trano fiangonana dia tany amin'ny fiangonana no nametrahana ny traboina ary sahala amin'izany koa raha amin'izao fotoana izao any amin'ny faritry ny marontsetra sy fianoriva-tsinanana iny dia efa name toromarika ny mpitondra fiangonana sy ny kristianina zay mba hoe ifanampy sy ifanometanana handray an'ireo zay traboina tradoza amin'izao fotoana izao feno 5 taona tokoa ny fiangonana MTM 1955 2020 amin'izao fotoana izao feno 5 taona mieritreritra zay ny fankalazana anao ny fankalazana zany fiangonana noho izany taona lehibe zay fahatsiarovana fa 5 taona zany dia anao fanompoam-vavahana lehibe ao Antsahamanitra ny 17 jona 2020 zay anasana ireo kristianina rehetrarehetra indrindrandrindra na MTM zany na ireo fiangonana rahavavy zay mpiara-miasa dia anisany atsona anatrika an'izany fotoana lehibe ivon'ny fankalazana moa lefa 17 volana jona 2020 fa mitsangambato zay tokanana isy takela-pahatsiarovana mihitsy tokanana zany amin'ny faraka amin'ny 20 volana aogositra 2020 zay ho atao any amin'ny fiangonana MTM Antsoso Antsirabe ihany no anatanterahana zany fitokanana ny Tsangambato ny fa 5 taona ny fiangonana MTM aloha zany amin'izao fotoana izao dia misy synode fiangonana eo amin'ny arivo mahery eo dia misy synode apartany 7 dia misy kristianina eo amin'ny 5 hetsy sy ray tapitrisa eo zany ny voasoratra anarana zany hoe ireo vita batisa sy ny mpandray fanasan'ny tompo zany voasoratra anarana dia zay zany misy azy ary izy koa dia misy heran'ny Madagasikara zany hoe ny faritra 20 dia ahitana an'izany fiangonana MTM zany na mission évangélique teratany eto Madagasikara